Amin'ny anaran'i Jesoa no hiara-bana anareo ka ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Mivavaka isika. Ny dera sy ny saotra, ny haja sy ny voninahitra Tompo dia atolotra ainao noho ny asanao, noho ny nataonao taminay olombelona ary ny asanao magaga eo amin'izao tontolo izao. Zava-dehibe aminay izany matoa izay mbola tahaka izao ka dia mankasitraka Tompo. Ny tontolo andronay ary dia apetraka hatrany ho ampelantananao mba hanjakanao ry Jesosy Kristy Tompo. Arovy izay, tantano izay, vimbino izay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mandritra ity volana janoary ity ry havana dia hiresaka ny amin'ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra isika. Anio dia ny tantaran'i Adama sy Eva tao amin'ny sahan'ny Edena izay voarakitra ao amin'ny Genesis 3 no andraisantsika an'izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Rehefa lavo izy mivady dia natsiaro tena fa nitanjaka ka nanjaitra ravina viavy mba hanaronana ny henatra. Hitan'Andriamanitra fa tsy haharitra izany. Ary izay mihitsy ravana ny karazany ohatrany hoe famonjena hitan'ny olombelona izany. Jereo ange rehefa mandeha any amin'ireny mpanasitrana na mpitsabo izay milaza fa mahay sy ny sisa eo amin'ny ara-drazana sy ny toy izany ireny dia matetika izany ilay olona eo dia matsiaro ny tena ny fahatsara sy ny sisa nefa tsy afaka akory ny aretina izany. Izay izany nahitana taratra hoe ny famonjena izay heverintsika olombelona ho atao amin'ny lafiny tahaka an'izany dia azo lazaina hoe mandalo ihany fa tsy maharitra. Dia tahaka an'ilay ravina viavy io izany, vonjy-tavan'andro fotsiny ihany, tsy maharitra firy ora akory dia malaso. Hitan'Andriamanitra fa tsy maharitra izany dia izay no nahatonga azy ato amin'ny Genesis 3:1-20 manao hoe: vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Amen. Ny fahafahan'Andriamanitra manao izay tiany amin'ny zavaboary no hamaritana ny fiandrianan'Andriamanitra. Eto dia na dia nandika ny didiny aza ny olombelona ka nahazo an'ireo ozona samihafa izay voalaza eo amin'ny andininy eo ambony izany, ohatra fotsiny hoe tsy maintsy miasa mafy vao velona, ny vehivavy diso fanahitainana rehefa miteraka, ny mena rana dia hinam-bovoka sy handeha amin'ny kibony, dia mbola nivonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny akanjo hoditra ihany ny olombelona izany. Eto dia atantsika taratra fa ny fiandrianan'Andriamanitra dia miorina amin'ny fitiavana ary ao anatin'izany koa fonosin'izany ny famondrampony. Dia tsy inona akory fa ny fitiavany ny olombelona. Jesosy Kristy novonoina, maty sy nalevina no endrik'ilay biby novononana ka naniodina ka natafa an'i Adama sy Eva. Tsy maintsy maty ilay biby aloha, tsy maintsy maty ilay biby vao azo ny hodiny. Dia io ilay tandidon'i Jesosy Kristy koa izany, maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, izay vao tanteraka ny famonjena izany. Dia hitantsika ao anatin'izany fa Jesosy Kristy no endriky ny fiandrianan'Andriamanitra faratapony amin'izao fiainantsika izao. Jereo ange fa vao miandoha ny tantara ao amin'ny Baiboly dia efa hitantsika taratra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary hitantsika taratra izany fitiavany tia hamonjy ny olona izany. Ary dia tanteraka taty amin'ny testamenta vaovao izany noho ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, ary dia tanteraka koa amin'izao andronsika izao. Noho izany dia mendrika ny hoderaina sy hankalazaina ary homena voninahitra mandrakariva Andriamanitra fa Jesosy Kristy no maty ny solon'eloka antsika fa tsy isika no maty ry havana. Ka engany mba ho ataontsika ho zava-dehibe izany indrindra ety am-pendohan'ny taona ity, ataontsika ho zava-dehibe izany endriky ny fiandrianan'Andriamanitra asehony amin'ny fitiavany dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy izany dia mahatonga antsika koa ety am-pendohan'ny taona hanavao ny fanoloran-tenantsika feno ho an'i Jesosy Kristy. Ambarany matetika izany ry havana satria raha mbola velona isika dia efa tena misaotra ny Tompo, ary ny antom-pisiantsika izany dia ny hanompo sy ny haraka amin'i Jesosy Kristy mandrakariva eo amin'ny androm-piainana ka mba hisy akony tsara eo amin'ny fiainantsika izany fiandrianan'Andriamanitra nampiakanjo akanjo hoditra ny Adama sy Eva izany, ary dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy
mba hampisy akony tsara eo amin'ny fiainantsika izany dia azahoantsika mandova amin'ny fiainana mandrakizay dia atoloro foana ho an'ny tompo ny vodintsika mba ho anjakany ary ny fiainantsika iray manontolo dia hapetrao am-pelantanany ry havana. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao ary izay tompo fa dia nivonjenao ireo razambenay dia Damaseva ary dia mbola nivonjenao koa ny olona tamin'ny alalany Jesosy Kristy ary dia tafapakaty aminay izany famonjena izany. Misaotra tompo fa lehibe ny fiandriananao, lehibe ny voninahitrao ary miatra amin'ny taranaka farasidimy izany nanomboka teo amin'ny Damaseva ary iainana izao ary mbola iainan'ny taranaka mandra-piavinao ry Jesosy Kristy. Misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.